tsy niatrika ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany anteny mera-pirenena moa raha matoa Kristina Razana Mahasoa tonga teny amin'ny lampanitsimba zaza ihany nefa ny tenany ary dia nisy ny fanambarana izay narosany tamponao gazety. Mandahatra ny amindra fahefana ny filohan'ny anteny mera-pirenena vaovao Jean-Marc Sarakoto Mamonjy ny filohan'ity androm-panjakana ity teo aloha ramatoa Kristina Razana Mahasoa. Nanamafy izy fa tsy ara-demokratika ary tsy ara-dalàna ny fifidianana izay nitotsain'ny anteny mera-pirenena ny farany herinandro lasa teo. Anton'izay nambarany fa nanaova ny fitoriana teny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ary miandro izay valin'ny tenin'ny HCC izay ramatoa Kristina Razana Mahasoa. Raha za aloha no teo amin'ny toerana hoe na ny zato isan-jato zany na za tsy nasahana ndray any nandray ny commandiny izay hoe toerana ametrahana zany henatra sy baraka ho antsika malagasy izany hoe aty amin'ny tany milaza fa demokratika no mbola isy fifidianana lany zato isan-jato zany ka iveriko fa ny fanakianana an'izany ny fanambarana amin'ny rehetra rehetra hoe tsy mety iny dia amiko zany dia tena hoe anisany mba fierovana nyty Madagasikara antsika inona moa zany fitondrana hoe matahotra ny hoe nifikianina fa tokony hofaly mihitsy ny mpitondra hoe misy manakina zany satria miaro amin'ny tsitsijadona ane ny dikan'izany fa dia zay ary zay nahatongà zany hoe za tsy manao ny passation satria ary za koa tsy manatrika ny fivoriana io androany satria tsy afaka iantoka aho ny iraitsika ombakomba amin'ny fifidianana mitefitefena ohatran'ireny mety ho fanavotana ho nyty Madagasikara atsika ty izay tandindoniny tidijadona ny mirotsaka hoe mba misy mpanohitra io fa ny jadona ane zany tsisy mpanohitra zany misy tsy mahataty kritikeny misy tsy mahataty fa ho famonjena ane zay zavatra zay ny HCC moa dia efa fantatsika raha teo ane. Anisany nanatrika ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena ny solom-bavaboaka amin'ny boriboritany faha-efatra Paul Bert Rasimanana na i Rosy. Taoriana kely ny fifarana ny fivoriana nefa dia nanambary Rosy fa ametra-pialana amin'ny mahasolom-bavaboaka azy ary narahiny seho manokana izany teny amin'ny lampanitsimba zaza. Nanoratra ty taratasina démission ty fa iza nomeko azy Razana Mahasoa saly ranga io fa tsy azo kekena Assemblée nationale embena amin'ny miaramila ohatrany tany miady fa nga misy miady nga eto tsy ekeny saiko ny ray petsapetsa amin'olo mitady varotra tanindrazana fa business daholo manodidina an'io olona mizara vola daholo manodidina an'io député io rehefa milamina anao ka misy azo ametrahana an'ity apetrako ty raha miteny amiko ny olona fa tsy miala dia tsy miala fa dia hoany alohan'ny tany azy. Arakaizany dia samy mitroatra ary manohitra ny fanovana bromaritry ny anteny mera-pirenena na i Rosy na i ramatoa Kristina Razana Mahasoa tamin'ity andro voalohany ny fivoriana ara-potoana ny anteny mera-pirenena ity.